Kafaliana indray no iarabanantsika tsirairay avy manaraka an'ity fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao ity laharana fa 17 sy 200 tsika zany zao volana febroary 2024. Ny rariko ao anatin'izao 20 minitra zao dia ny ikasian'ny tompo atsika tsirairay avy ny esan'ny fanahy masina ka ho an'izay efa mitoetra tsara ao amin'ny tompo dia mbola hitoetra tsara, ho an'izay ao anatin'ny tsy fahalalana dia hitombo amin'ny fahalalana, ary izay ao anatin'ny aizina dia ho tonga ao amin'ny mazava, izay ao anatin'ny fatotra dia ho afaka amin'ny ho tonga amin'ny fahafahana, izay ao anatin'ny torimaso dia hifo, izay ao anatin'ny fahafatesana dia ho velona indray noho ny fandrenesana an'izao teny izao. Izao ny voasoratra, nandefa ny teniny izy dia nasitra anazy zany. Vavaka nataon'i Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 17 nangatahany Jesosy dia ny hanamasinana antsika. Hanamasinana antsika, ary ny hanamasinana antsika amin'ny fahamarinana, zany hoe atokantsika mba ho velona iaina amin'ny fahamarinana, ary ny fitaovana anankiray fomba hanamasinana antsika dia ny tenin'Andriamanitra. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, manamasina azy ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Dia izao teny ambara amintsika izao anie hiasa amin'ny hery sy ny fahefana amin'ny alalan'ny fanamasina, ka hanamasina antsika fa ho avy Jesosy eny amin'ny raonlanitra, ho avy Jesosy eny amin'ny raonlanitra. Ny vaninandro iainantsika izao dia ao anatin'le vaninandro hiavian' Jesosy Kristy tsika. Ao anatin'le vaninandro hiavian' Jesosy Kristy tsika, ary hoy izy tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny indray ny mpimaso ho avy taka mpangalatra ny andron'ny tompo ary dia mila vonontsika ny amin'izany. Amboary ny lalan'i Jehova. Zay ny lohateny'ity fizarana ity, amboary ny lalan'i Jehova. Raisitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 7. Matthieu 7 andininy voalohany. Matthieu 7 andininy voalohany. Ary tamin'izany andro zany dia niseho Jaona mpanao batisa nitory tany anefitry Jodia nanao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa izy no ilaina ampilazaina ny Isaia mpaminany hoe injany misy feon'ny miantso mafy any anefitra hoe amboara ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Amen. Hatreo ihany. Amboary ny lalan'i Jehova. Raha ho avy Jesosy Kristy any amin'ny raonlanitra, toe-panahy manao ahoana no hitsehanantsika azy, toe-po manao ahoana no hitsehanantsika azy. Tsotra ny teny, amboary ny lalan'i Jehova. Mandra-piveriny Jesosy Kristy any amin'ny raonlanitra dia misy zavatra amboarina foana. Amboary ny lalan'i Jehova. Anamafisantsika an'izay anomezana fanazavana bebe koa dia ndaontsika ho any amin'ny Isaia. Ao amin'ny bokin'ny Isaia no mametraka an'izay bebe kokoa ao anatin'ity hoe amboary ny lalan'i Jehova ity. Isaia 7:3. Injany misy feon'ny miantso hoe manamboara lalana any anefitra ho an'i Jehova, manaova lalambe any an-tany foana ho an'Andriamantsika. Aoka sandratra ny lohasa rehetra, aoka etry ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra, aoka ny be avoana ho tonga lembalemba, ary ny tany sarodalana ho tonga lemaka, dia iseho ny voninahitry Jehova. Izany hoe ao amin'ity fiarahana miaraka amin'i Jesosy Kristy ity, eto amin'ity fiainantsika eto tany ity dia fiomanana ny amin'ny mandrakizay. Raha mijery an'ilay zavatra ataon'ny tompo ataontsika dia hoe ny zavatra tian'ny tompo dia zavatra marina, zavatra mahitsy. Misy asa be eo raha namboatra lalana, mpahay lalana moa mahay an'izany tsara, ny ingénieur ao anatin'izany sehatra zany mahay an'izany tsara, tsy vetivety zany fanamboarana lalana zany, tsy moramora zany manamboatra lalana zany. Ary raha manao an'ity toriteny ity izahay dia misy fanamboaran-dalana tena apetraky ny tompo atao. Izany mahatonga antsika mitentsika atao anatin'ity Matthieu 7 ity hitantsika hoe i Jaona mpanao batisa ozy izy dia niantso tamin'ny feo mafy. Injany misy feon'ny miantso mafy any anefitra, injany misy feon'ny miantso mafy any anefitra. Dia ohatran'izay koa ilay any amin'ny Isaia 7:20 hoe ezao ny fiantsonao fa aza atao malemy, zany hoe ataovy mafy ny fiantsonao, satria mila amboarina ny lalan'i Jehova. Mila lalana mahitsy izy, mila lalana tsy mikitaotona izy, mila lalana marina izy. Zao no voasoratra ato amin'ny Mika 9
manambarany hoe inona moa sitraky ny tompo ataontsika, inona moa sitrapon'Andriamanitra ho ataontsika. Mika toko fahenina andininy fahenina, Mika toko fahenina andininy fahenina. Inona no entiko manatona an'i Jehova sy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo, anatona azy mitondra fanatitra hodorana sy ombola kely iray taona va aho? Ho sitraky Jehova va miondry lahy arivo na reny rano diloily ray alina? Anolotra ny lahy matohako noho ny fahadisoako va aho, na ny ateraky ny kiboko noho ny fahotan'ny fanahiko? Ry olombelona, efa nasehoanao izay tsara sy izay ilainy Jehova aminao, dia izao ihany ny hanao ny marina sy ho tia famindrapo ary anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Raha verintsika zany io tehin'io arao tsara le fampianarana ao anatin'izao teny fa ao amin'ilay manamboatra lalantsika, voalaza hoe lalana mahitsy, lalana marina, lalana tsy mikitaotaona. Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Hoy izy hoe inona ny tiana atao? Ry olombelona, efa nasehonao izay tsara sy izay ilainy Jehova aminao, izao ihany hanao ny marina, hanao ny marina. Zay ny sitrapon'Andriamanitra. Manao antsika tsirairay avy amin'ny fitantanam-bola, ao amin'ny birao misy anao ao amin'ny birao mpanjakanao, any amin'ny sehatr'asa misy anao any, na orinasa miankina amin'ny fanjakana na tsy miankina amin'ny fanjakana, orinasa privé na orinasa mpanjakana. Manahoana ao amin'ny sehatry ny fanompona ao amin'ny asan'Andriamanitra, manahoana amin'ny fitantanana ny zavatra rehetra, mandeha amin'ny fahamarinana vetsika. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra marina, Andriamanitra dia Andriamanitra tia mitady olona mahatoky, honnête, intègre, olona mandeha amin'ny rariny sy nitsiny. Sao dia mbola misy fraude ataonao, sao dia mbola misy falsification ataonao, sao dia mbola misy faux papier ataonao, sao dia mbola misy fausse déclaration ataonao. Zany lalana mila amboarina daholo zany, lalana mila amboarina daholo zany. Ary mandra-piveriny Jesosy eny amin'ny raha lanitra dia mila amboarina zany rehetrarehetra zany. Zay nanao kolikoly aoka tsy hanao kolikoly tsony, zay nanao fausse déclaration any amin'ny impôt, any amin'ny santé, any amin'ny assurance, ny olona tsy mahita an'izany, Jesosy mahita an'izany, ny fanahy masina mahita an'izany. Zay nanao resaka risoriso, resaka kitranotrano, resaka sisibola, atafiditra anao ao anaty asa anankiray, ao anaty orinasa anankiray, ao anaty asa anankiray, ka tsy nandeha tamin'ny tokony ho izy io, tsy nijerena ny fari-pahaizana, tsy nijerena ny diplôma, tsy nijerena ny compétence, fa nasisika fotsiny noho ny fahalalana olona, noho ny fananam-bola, noho ny fahalalana lavalava tanana. Tsy mety zany tompoko, manimba ny firenena zany, manimba ny fiarahamonina zany, mamotika izany, indrindrandrindra tsy andovanao ny lanitra zany. Eto tany eny vita ihany ho azonao zay rehetra ilainao, mahazo vola be ianao, mahazo trano ianao, mahazo fiara ianao, migalabona ianao, tsisy zavatra mahory ianao, satria ny aina atao anaty kolikoly, ny aina atao anaty faux papier, ny aina atao anaty fausse déclaration, ny aina atao anatin'ny risoriso zavatra namboamboarina, ny aina atao anatin'ny resaka tsy mandeha amin'ny rariny sy nitsiny. Vitany ianao milamina ianao izy, ianao zao eo anatrehan'ny tompo tsisy miafina, eo anatrehan'ny tompo mazava daholo, ary ho avy ny fotoana fitsarana, na ho ela na ho aingana, ho avy ny fotoana izay ampahamoahana, na ho ela na ho aingana. Ianao milaza fa kristianina, ianao milaza fa zanak'Andriamanitra, ianao mankany am-piangonana, ianao mambrana sampana, ianao ao anaty biraona asa fanompona, nefa miainao anatin'izany fahalotony zany, tsy mety zany ry havako, tsy mety zany fa manimba, mila ialana zany. Mety misy ge olona manova anarana mihitsy, mety misy olona manova kopia mihitsy, ary lasa kopia hafa mihitsy ny anarany avy eo, mba ahafahany tsy haiko mivoaka eto Madagasikara, ahafahany lasa manana toerana tsara any Fransa any. Dia milamina ve ny saintsika ao anatin'izany, milamina ve ny feritreretanao ao anatin'izany? Tsy mety zany, mila amboarina, mila miverina amin'ny tena hoe rariny sy nitsiny, satria tsy mikitaotaona be zany, misy avoana be zany, misy zavatra tsy mety ao zany e. Ka ty tenin'Andriamanitra ty zay le tenin'Andriamanitra hoe manitsy, manamboatra, manoro. Zay olona tokony ahay manana compétence,
manana diplôme amin'ny fanitsy, olona afaka anao le asa tsara. Raha eto amin'ny sehatra ny firenena ny tiako tenena, alao zay ny anao an'le asa rehefa misy tokony asa tao, fa tsy resaka mandova poste, satria ny dadanao tao amin'le asa tao, ny mamanao tao amin'le asa tao, mamanao nandray an'io asa io, de olovanao io asa io, nefa ianao tsy manana an'le fahaizana, nefa ianao tsy manana an'le critère, ianao tsy manana an'le profil, fa lovanao tamin'ny dadanao sy ny mamanao fotsiny, na nisy boly ianao, na nisy olona nanokatra lalana nandehananao tao, avy eo le asa tsisy mandeha am'zay loany, avy eo le fiainana ny firenena simba, satria ohatra zany daholo ny ataon'ny akamaroan'ny olona rehetrarehetra. Voaingana kely zao hitako tamin'ny vaovao hoe tsy haiko amanalinaliny mihitsy ny fonctionnaire fantôme eto Madagasikara, ary noho ny machine zay nampiasaina de fa mba nieny izy io, fa de fonctionnaire fantôme zany hoe tsy miasa ianao, tsy hita ianao, fa ianao mandray karama isam-bolana, ny asa tsy andraiky etanao. Mibeba ianareo, zay ty lalana miaraka amin'ny tompo ty, mila mibebaka, mila miala am'zany zavatra tsy mety zany. Ary zay zavatra voasorana teto nantaniana tamin'ny mika hoe inona ary zany nandeha atao, andeha hitondra fanatitra odorana ve? Raha mamaly zany ty an'ny miky ty de hoe tsy ilaina fanatitra odorana. Andeha anatitra omby lahy kely iray taona ve? Tsy ilaina fanatitra iray taona. Andeha anatitra ondry lahy arivo ve? Ondry lahy arivo, tsy ilaina zany. Andeha anatitra renirano diluile renirano diluile royal, ho tiany ve zany ozy izy? Andeha hanolotra ny lamatoako mihitsy, zany hoe misy sacrifice, tsy haiko, anao rakitra, anao don, iantoka fanaovana fanorenana, andeha anao sacrifice hanolotra fananana be, de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy ilaina zany. Raha toka ianao mbola ao anatin'ny lainga, raha toka ianao mbola ao anatin'ny tsy marina, raha toka ianao mbola ao anatin'ny famitahana sy fanambakana olona, raha toka ianao mbola maka ny toerana tsy tokony anao nefa tokony an'olona, de tsy mety, tsy ilaina daholo zany rehetra zany, fa mandehana marina aloha, rigleo zay rehetrarehetra zay, rigleo zany zavatra tsy mety rehetrarehetra zany, fa zay ny zavatra tian'ny tompo atao, zay ny zavatra tian'ny tompo ahitsy amintsika. Amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalak'alehany. Mila olona mandeha amin'ny marina, mila olona mitantana mazava ny vola zay asaina tantaniny, mitantana ny fitaovana mahitsy zay asaina tantaniny, na ao amin'ny asa fanompony io, na amin'ny fiainanao isan'andro san'andro. Na eto Madagasikara ianao, na any France, na aiza misy ianao, mila mandeha amin'ny fahamasinana, amin'ny fahamarinana, amin'ny rariny sy nitsiny. Manaraka an'izay, ao anatin'ny fahamasinana ihany koa de zao, raha mpivarotra ianao, tsy haiko amin'ny épicerie ianao, raha zanak'Andriamanitra ianao, tonga de pratika ty zavatra resahako ty, tsy sitrapon'Andriamanitra ny hivarotra sigara, tsy sitrapon'Andriamanitra ny hoe hivarotra zava-pisotro mahamamo, boisson alcoolique, hivarotra toka. Ianao zanak'Andriamanitra, nefa ianao sady barman, mety ve zany? Zanak'Andriamanitra ary io teneniko io hoe olona tsotra zany tiako tenenina amintsika, fa amin'Andriamanitra moa tsisy hoe tsotra sy laika zany, fa misy diakona, misy olona fa sady manao fivarota-toka, manao fivarotana sigara sy ny zavatra maro samihafa sahala amin'izany. Tsy mety zany ry havako, tsy sitrapony Jesosy zany hoe kristianina nefa manana bara, na hoe mivarotra sigara, mivarotra toka, tsy mety amintsika zany. Milamina ve ny sainao mahita olona marary ny sigara, noho ianao mpivarotra sigara? Ianao mety hoe izy ny te hividy, fa ianao koa no nivarotra, ianao lasa nandray anjara atao anatin'ny faharariany sy ny fahavoazany. Milamina ve ny sainao sy ny eritreritrao raha hoe ianao kristianina, atao hoe zanak'Andriamanitra, mpino, nefa ianao ao anatin'ny fivarotana zava-pisotro mahamamo, de le olona mamitoka eo amin'ny toerana misy azy eo, eny an-dalana mienjerazera eny amin'ny tany eny fotsiny, accidenté, maty ny toka avy eo. Milamina ve ny sainao, milamina ve ny ao anatinao? Ary ty hoe resaka kristianina ty koa tsy lovaina hoe ny dadanay kristianina, de ny mamanay kristianina, de ny razambenay kristianina, anarana fotsiny zany, fa le fiovam-po ao tena zava-dehibe, le fiovam-po ny tena zava-dehibe. Ary zay mahatonga Jaona mpanao batisa ny teny tany enefitra hoe mibeba ianareo, amboary ny lalan'i Jehova, zany hoe mila ahitsy zany rehetrarehetra zany, mila amboarina zany, amboary ny lalan'i Jehova, ny fandehanana amin'ny fahamasinana. Zay koa ny tena hoe votoatiny ty miaraka amin'ny tompo ty.
tsy ilaina zany ozy izy raha hoe anao sakrifisy amina asa ianao, anao sakrifisy amina don ianao, anao sakrifisy amin'ny fanompony ianao, nefa ianao anatin'ny lainga ihany, ianao anatin'ny tsy marina ihany, ianao anatin'ny faux papier, anatin'ny fausse déclaration. Tsy mety zany. Amboary ny lalan'i Jehovah, agnitsio zany vao maherena zao teny zao ianao androany, amboary zany rehetrarehetra zany. Jerevo inavy moa le zavatra tsy nety rehetrarehetra. Io nge tsy vitany hoe mibebaka fotsiny fa mila mireparer zay zavatra tsy nety. Ahoana zavatra nataony Zakaiosy rehefa tonga tao an-tranon'i Jesosy ka baboka Zakaiosy natsapany hoe fahatsony sy ny tsy famy zavatra tsy nety teo aminy, de nisy farisendahatra tao anatiny. De ozy izy hoe indro ny antsasaky ny fananako manino omeko ny malahelo, ary raha misy zavatra azoko tamin'ny fanapakana tamin'ny tsy mety de manino onerako avy efatreny zany. Zany hoe nisy fibebahana tao anatiny, fa le fibebahana narahana asa, fa tsy hoe ny bebaka fa za mbola ao anaty concubinage ihany, bebaka fa za mbola anaty divorce ireo mariage ihany, bebaka fa mbola ao le kolikoly, ao le langa, ao le risoriso, ao le zavatra tsy fahamarinana rehetrarehetra, nefa hoe nanenina sy nanao zay rehetra tao. Rehefa nanenina nanaiky fa diso de reparena le tsy nety, ohatr'izay averina am'lohany zany, ielana zany le tsy natao, fa tsy hoe mifona de nefa mijanonao ihany, fa le mibebaka de zay mihitsy hoe miova, transformation, métamorphose. Ina ary zany ny vahaolana? Ny vahaolana de zao: maty Jesosy, ary noho ny fahafatesan'i Jesosy dia nandatsaka ny rano izy, ary ny rano manadio afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra. Fa rehefa maty Jesosy de nombona tamin'ny azy fijaliana, de nalevina, de nitsangana ndray, de nitondra fandresena. Ino izay ho anao? Niara-maty teo amin'i Jesosy koa ianao le tsy mahay mity, ianao le tsy tiany marina, ianao le mankahala, ianao le mandaingalainga, ianao le anatin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra. Iny le ianao nandova otiny nombona teo amin'i Jesosy, anombana ny tena niota hoy ny voasoratra, ary nalevon Jesosy de niara nalevona ihany koa ianao. Ary rehefa nalevona ianao de natsangana niaraka tamin'i Jesosy, de mitsangana amin'ny fiainam-baovao. Halleloja! Zay le miracle ao amin'i Jesosy. Zay mahatonga hoe olom-baovao. Zay tsy hitorianay anaram-piangonana, zay tsy andoroanay olombelona, zay tsy hitorianay resaka religion, fa fiainana nitorianay aminao. Hoe olona nangalatra, tsy nangalatra tsony rehefa tonga tao amin'i Jesosy. Olona gaigla amin'ny resaka risoliso, corruption, resaka halatra, resaka fausse déclaration, resaka fraude, fa rehefa niaona tamin'i Jesosy nandeha tamin'ny marina, nandeha tamin'ny nitsiny, ary nanitsy an'izany rehetrarehetra zany, nanamboatra n'izany rehetrarehetra zany. Olona tao anatin'ny concubinage, tokantrano imaso, fa rehefa nalala ny fahamarinana dia nyregleny ny fiainany, ny soratra izy nataony vodiondry, ny soratra izy nanolo tena ho an'i Jesosy. Olona tao anatin'ny fivarotana toka, fivarotana sigara, fa rehefa niaona tamin'i Jesosy de niova, satria nahoana? Misy puissance ao, misy hery ao, misy herin'ny fanamasina ao. Ao amin'ny Petera 2 de voasoratra hoe efa nomeny ny herin'Andriamanitra antsika zavatra rehetra momba ny fiainana. Vehivavy tia hijejo tao anatin'ny fijejojejona, nanao an'ireny akanjo moulin mampiseho vatany reny na ny ambany na ny ambony, vehivavy tia mini jupe, vehivavy tao anatin'ny rendrarendra n'izao tontolo zao, fa rehefa tafahoana tamin'i Jesosy Kristy lay tena fiainana de natsapany fahalotony, natsapany mapotika, matsapany matsinitsinina azy, ary ny bebaka nanolo tena ho an'i Jesosy, niova ny garde-robeny, niova ny fomba fiakanjony, niova ny fomba fiaingony, niova daholo, nandeha tamin'ny fahamasinana, nandeha tamin'ny fahamaontinana, satria nahoana? Niaona tamin'i Jesosy. Mila miaona amin'i Jesosy ianao mba ho amboarina ny lalan'i Jehovah. Aravina ny avoana miala, ny milepina totofana, ny mikitotoana amboarina, ny inona zany? Magnitsy ny lalan'i Jehovah, mandehana ny fahamasinana. Petera moa le niteneniko teo, Petera 2 de ozy izy amin'ny 7 amin'ny toko 1 hoe efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka n'Andriamanitra, amin'ny fahalalana ilay niatso antsika tamin'ny vonany sy ny fahatsarany. I Jesosy Kristy ho ampahafantarina antsika io. Misy miresaka ny hoe nomen'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana, de ny teneny indray de hoe tena azo vola be, satria efa nomena ny zavatra rehetra momba ny fiainana. Ny teneny indray de hoe iroborobо be. Ny zavatra rehetra momba ny fiainana, Andriamanitra de masina. Aoko masina ianareo satria masina Jehovah Andriamanitra reo. Araka ny fahamasinana ilay niatso anareo, de aoko masina ihany koa anareo amin'ny fitondran-tena rehetra. Voasoratra hoe masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Zay tsy manam-pahamasinana tsy hitan'ny tompo. Vahaolana toroko anao,
vity ty resantsika sianao ty a mandiny teny ianao a mpahafantariny tompo anao zay tsy nety rehetrarehetra mandolia eo ary mikeloka ozy ianao ahoana ny amahako an'ity zavatra tsy nety ty ahoana ny amerenako an'ity zavatra ty ahoana ny anarenako an'izao rehetra zao izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana Jesosy manao lalana anokatra lalana anao izy ireglena ny tsy mety rehetrarehetra ary anome hery izy de ny herin'ny fanamasina ahafahanao mandeha amin'ny fahamasinana araka ny sitrapon'Andriamanitra ka tsy hainao tsy no hitenenany ratsy ny filazantsara fa noho ny fahitan'ny olona ny fahamasinana sy ny fahamarinana sy ny fijoroanao de ho ankasitrahan'ny tompo ianao ary maro koa ny olona anaraka an' Jesosy noho ianao vavolombelona marina ho an' Jesosy ny voninahitra ho amintsika ny fiadanana noho ny fahasoavana amen